andro fahavalo amby folo rapitso ny fetiny reny. Arabaintsika ilay nahazo an'ilay fanomezana fetiny reny dia arabaiko sady koa ianao na dia tsy nahazo an'ilay fanomezana fetiny reny aza. Fa mbola tohizantsika ihany ny fankalazana ny fetiny reny satria ny reny koa dia natao hajaina tahaka ny ray. Any amin'ny Exodosy 20 sy ny Deutéronomie 15 tsy ny teny mihitsy Andriamanitra hoe manaja ny rainao ambonimbony kokoa noho ny reninao, na manaja ny rainao fotsiny, fa manaja ny rainao sy ny reninao mitovy tompoko ny tokony hanajana ny ray sy ny reny, fa tsy ny ray foana no hajaina. Tsy hoe ny ray no ambonimbony kokoa dia ny reny amena fanajana ambanimbany kokoa, fa Andriamanitra ilay namorona no miteny hoe hajaina mitovy niveau ny ray sy ny reny. Be dia be tsika satria ny reny moa akaiky ny fony zanaka, miara-milalao amin'ny zanaka, mifampizara ny rehetrarehetra amin'ny zanaka, isan'andro dia ao amin'ny trano ao foana dia miteny lava an'ilay zanaka, aza manao an'izao, aza manao, dia ohatrany hoe efa lasa normal amin'ny sofintsika zanaka ilay maheno ny reny miteny lava, dia anay dia tena zany mihitsy. Zany dadanay zany rehefa hiteny hoe mila miresaka tsika dia tena fa miorooro hoe naninona, inona zany zavatra ho resahan'ny dada zany, tena nanao betizy be ngamba za satria mama foana no miteny isaky ny misy zavatra tsy mety, dia aza manao an'io, apetraho ary amin'ny plasiny io vilia io, andana manasa tongotra vao miakatra any ambony fandriana, apetraho à droite ny sotro, à gauche ny fourchette, rehefa ambony latabatra mipetraha tsara, miteny foana zany le reny, dia ohatrany hoe lefy lanja ilay fanajana anazy. Dia le ray zany rehefa tena zavatra fa ambony niveau be, zay ny tao an-tranon'ny ray aman-dreniko aloha rehefa tena zavatra efa au niveau be, zay vao mampiantso dadanay hoe tena tsy izy tsony tia. Dia normal zany ohatrany hoe hajaina ambonimbony kokoa le ray, fa le ray ny teny lava lasa tsy dia hajaina loatra tsony. Be dia be aza sahianao mihaino miteny io, mbola tsy nifamaly tamin'ny reninao ve? Atsika rehetrarehetra dia mifamaly amin'ny renintsika daholy, fa vitsy amintsika ny samy mifamaly amin'ny raintsika. Za dia tena nigagan'olona mihitsy rehefa nisy fotoana tena tsy hafeniko ity nikorotana tokantrano ray aman-dreninay, tena hoe nandeha tany amin'ny vehivavy hafa dadanay, dia za maka anazy any an-tranon'ny vehivavy io any, andao atsika ody. Dia hozy ny olona mba sasary ianao, raiko ane io fa tsy satsika nanao an'izany amin'ny raintsika ary, fa raha renitsika no manao zavatra dia tena satsika dia avy dia tentenena, oh mama donto, mamanay moa dia filalaovanay mihitsy miteny anazy an'izany, mama lay donto, ataonay kilalao moa zany le izy, dia mamanay koa efa manday anazy sangisangy. Dia hozy mamanay, angamonareo rehefa nandeha tany amin'ny université dia iseho hoe olo be mihoatra ana, za foana miteraka anareo na dia ambony niveau aza, zay nahazo licence nareo, nahazo master, fa za reninareo foana. Tsy io fahaizana ny saitsika io no anaovantsika tsinotsinona ny ray aman-drenitsika raha ambany diplôma noho isika. Dadanay koa moa ny zandriny presque gendarme misy général ary, fa hozy izy hoe rehefa aty amin'ny fianakaviana aty dia zany zoko be, tsisy idiran'ny gradinareo aty, any ampiasananareo any ny gradinareo, fa zoky eto. Izy moa nandray ny toeran'ny ray mihitsy tamin'izy mirahalahy satria izy lamatoa. Zany hoe misy fanajana atokana ho an'io reny io, na reny tsy nahita sekoly aza io, na reny be menimenina lava aza io, na dia tsy izy mihitsy ary le zavatra hitabatabany anao, dia reny mila hajaina foana ny reny. Fa hozy mamanay zay hoe miandry olona misy volombava ve nareo vao elo aza miandry misy volombava, fa hajaina tahaka ny misy volombava koa ny reny, satria tsy tonga teto tany ianao raha tsy io reninao io, na tsy nandeha tan-dakilasy io, na miteniteny foana io, na manabedibedy anao foana io, reninao foana io. Na inona fahaizana sy fahalalana ao amin'iny domaine iny ianao no manana fahalalana mihoatra anazy, fa ny ankoatran'izay dia mila hajainao foana ny reninao.
fotoana zao fankalazana an'izao fetiny reny zao hifona antsika zanaka rehetrarehetra zay nifamaly tamin'ny reniny, nanao tsinotsinona ny reniny fa hoe efa olon-dehibe, fa hoe efa reny, fa ny reny tompoko dia natao hajaina. Fa ny fanajana koa tompoko, ny fanajana ry reny dia tsy zavatra azo gratuitement. Tsy hoe tsy manaja tena anao dia mitaky hajaina foana. Tsy hoe tsy mba rarahinao mihitsy ny fahaizana nandefasanao ny zanakao io tany amin'ny oniversite rehefa miteny aminao, fa ianao foana no mila hajaina na dia efa amin'ny domaine tsy anao azy. Fa hajainao ilay mahareny anao aloha voalohany, dia hajainao koa ny hafa. Zay izy vao afaka manaja anao. Fa misy zanaka dia tena miantso ny zanany izy dia opany antsony any zanany, le kalalika ratsy ty avy aty. Dia gaga izy rehefa tsy hajain'ilay zanany. Misy dia tena mampiasa opa tena tsy fitenin'ny reny mihitsy. Dia gaga izy rehefa tsy hajain'ny zanany sy ny manodidina anazy. Ianao reny n'olo mila manaja hoe efa reny aho. Dia ho tonga ho azy ny fanajana zanakao anao. Fa ho anao zanaka kosa amin'izao fankalazana ny fetiny reny izao, na rariny na tsy rariny na tsy nanajanao ny reninao na nanimbanao sy nanakorotana ny fiainanao ny reninao dia ankalazao mahaiza mifona aminy mahaiza mifampiresaka mpanajana aminy mba ho tena fankalazana finaritra ny fetiny reny no ataonareo mianaka amin'izao fetiny reny 5 amby 20 sy 2 arivo izao.